vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba anisik ampunyang palay aminiran raisiny baibolinao a amaky andalatsoratra masina vitsivitsy isika mpanjaka faharoa toko faharoa miatomboka eo amin'ny andininy fahavalo ny tenin'Andriamanitra mpanjaka faharoa toko faharoa ny andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy no amakinany teny manao hoe ary Eli nandray ny kapotiny ka namalona azy dia nitsapoko ny rano ary nisaraka roa ny rano ka dia nita tamin'ny tany maina izy roa lahy ary noho efa tafita izy roa lahy dia hoy Eli tamin'ny Elisa angatao izay ataoko anao dia tsy mbola misaraka aminao aho ary hoy Elisa masina ianao aoka ny anjarandroa amin'ny fanahy ianao mba ho ahy fa hoy izy sarotra ny nangatanao kanefa raha mahita misaraka aminao ianao dia ho anao ihany zany fa raha tsy zany kosa dia tsy ho anao izany ary raha mbola nandesiny resaka izy roa lahy dia indro nisy kalesiafo sy soavaly nampisaraka azy roa lahy ary Eli niakatra tamin'ny tafidrivotra ho any an-danitra ary raha nahita zany Elisa dia niantso hoe rikako eny kalesin'ny Israely sy ny mpitaingin soavaly dia tsy nahita azy intsony izy ary noraisy ny fitafiny ka notriariny roa ary nalainy ny kapotiny Elisa latsaka avy teny aminy dia niverina izy ka nitsangana teo amoron'ny Jordanina dia noraisiny Elisa ny kapotiny Eli ilay latsaka avy teny aminy ka nakapo ny rano dia hoy izy aiza Jehovahandriamanitra Eli eny Elisa koa nikapoko ny rano dia nisaraka roa izany ka dia nita izy Mateo toko fahatelo ny andininy faraika amby folo Mateo toko fahatelo andininy raika amby folo izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana fa ilay avy ao ariko no mahery noho izaho ka tsy mendrika hitondra ny kapany azaho izy no anao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo asan'ny apôstôly toko faharoa manomboka eo amin'ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary no tonga ny andro pentekosta dia teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-dranitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay trano ny angonany ary nisy lela maro mitarehina afo no seho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka izay nampitenena ny fanahy masina azy ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambany lanitra ary noho nyreny zany feo zany dia niangona ny olona maro ka verevitra fa samy nare azy ireo ny tamin'ny fiteny avy izy rehetra dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe indreo tsy galilianina va ireo rehetra mitenindreo koa ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenitsika avy izay nahabe antsika dia parsianina sy midianina sy elamita ary ponina ny Mesopotamia sy Jody sy Kapadokia sy Pontos sy Azia sy Frigia Pamfilia Egypta sy ny tany lehibe izay manodidina ny Kirena ary vahiny avy any Roma na jiosy na prozelita
kretanina sy arabo ko ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenitsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra dia talanjona izy rehetra ka nianahana sady nyresaka hoe ahoana no tokony hevitra izany fa ny sasany ny omeka nanao hoe leondivay mamo ireo fa nitsanga ny Petera sy ny 12 lahy dia nanandrapeo izy ka nanao taminy hoe ry lehilahy jiosy sy izay rehetra monina eto Jerosalema aoka ho fantatrareo izao ka ianoa ny teniko tsy mamo araka ny hevitrareo tsy akory ireo fa voaora fahatelo ihany izao ny andro fa izao lay nampilazaina ny Joel mpaminany hoe ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsako ny fanako amin'ny nofo rehetra ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany ny zatovinareo ahita fahitana ary ny lay antitrareo ahano ny nofy ary ny mpanompoky nalana vavy dia andatsako ny fanahako amin'izany andro izany ka dia aminany izy ary anisy fahagagana eny amin'ny lanitra ambony azo sy famantarana amin'ny tany ambany dia rasy zavony setroko ary afo ny masoandro ho ampidiana ho aizina ary ny volana ho rà alohan'ny atongavany andron'i Jehova dia ilay sady lehibe no malaza ary nazovona ny antso ny anaran'i Jehova dia hovonjena ry lehilahy Israely miano zao teny izao Jesosy avy any Nazareta lehilahy naseho an'Andriamanitra teo aminareo tamin'ny asa lehibe sy fahagagana ary ny famantarana izay nampanaovan'Andriamanitra azy teo aminareo tahaka ny fantatrareo ihany izay efa natolotra araka ny saina ninina sy ny fahalalàn'Andriamanitra raha teo dia nomboanareo sy novonoanareo tamin'ny tanan'ny olona tsy tandalàna fa Andriamanitra nanangana azy rehefa nahafaka ny fanaintany ny fahafatesana satria tsy laitra ny zany ho azonina izy nitsambikina kely tsika eo amin'ny 9:30 koa aoka ho fantatry ny taranak'Israely rehetra marimarina fa iny Jesosy nomboanareo tamin'ny azo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy ary raha nandre izany ny olona dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe ry rahalahy ino nataonay ary Petera taminy mibeba ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny heliko areo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsoin'i Jehovah Andriamanitsika hanantona azy. Aleluia. Asan'ny apôstôly toko 10. Nandininy 4:70. Raha mbola nilaza ny teny zany Petera dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandre ny teny ny fanahy masina ary talanjona ny mino izay isan'ny voafora izay niaraka taminy satria nilatsaka tamin'ny jentilosy koa ny fanomezana dia ny fanahy masina fa nandre azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalazan'Andriamanitra izy dia namaly Petera ka nanao hoe moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy anaovana batisa ireo va izay efa nandray ny fanahy masina tahaka atsika. Vakitsika farany ny asan'ny apôstôly toko 7:70. Ny 12 ka nanao taminy hoe efa noraisinareo va ny fanahy masina fony voanino ianareo fa ireo nanao taminy hoe tsy irainay akory fa efa nomena ny fanahy masina. Ny 9 ary rehefa nametrahany Paoly tanana izy dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina ary ny teny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany. Ho tahiny tompo anay zany teny zany ho tafatoetra any am-ponao ho votsy mety levina ao anatin'ny fonao izany tenin'Andriamanitra zany raha mba sitraka ao dia mba hitia tanana ho an'ny tompontsika any amin'izany teny rehetra zany. Aleluia. Aleluia. Anio ny fotoanan'ny Pentecoste. Raha mijery ny baibolitsika tsy maninona mbola maky teny anankiray ihany tsika nazavako kely an'ity vetivety fotsiny. Maninona tsika no androany alady no mankalaza ny Pentecoste. Mety fantaniana manitikitsika kelinao zay Deutéronomie toko 9:20.
eo amin'ny 5 toy izao nivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Herinandro 7 no isainao anao hatramin'ny andro iandohan'ny fijinjam-bary no anosanao azy. Levitikos 7:20. Ny 5:10 sy ny 11 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mansa ho anareo hatramin'ny ampitso sabata, dia hatramin'izay andro hitondranareo ny amboara ho fanatitra evaeva, dia 7 herinandro mipaka. Dia amin'ny ampitso sabata faha-7 no hataperan'ny andro 50 isainareo, dia manatera fanatitra hoanina vaovao ho any Jehova indray. Ny Paska dia araka ny volazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe andro 14 amin'ny volana voalohany. Io andro 14 amin'ny volana voalohany io dia ny tsinam-bolana eo anelanelan'ny volana avrily sy ny volana mars. Zay natonga antsika nankalaza an'ilay Paska tamin'ny 5 inona izy iny? 5 teo iny. Alleluia. Fa ny Pentekosta, raha ity tenin'Andriamanitra ity, nandinika ny lalina mihitsy izay hoe ahoana marina ity Pentekosta ity. Dia ny Pentekosta ato anatin'ny Baiboly dia mitontona alahady foana izy io, satria ny fanisana ny andro 50 dia ny ampitso sabata ao aorianan'ny Paska. Ampitso sabata eo amin'ilay 5:10 teo hoe hatramin'ny ampitso sabata dia hatramin'ny itondranareo ny amboary ho fanatitra evaeva 7 herinandro mipaka. Manisa 7 herinandro zany ianao, 7 fois 7 égale 49, dia ny ampitso sabata ny andro 50 androany zay andro zay. Alleluia. Leo Deutéronomie teo izy hoe 7 herinandro. Ny atao hoe 7 herinandro. Ny 7 herinandro dia tsy maintsy manomboka amin'ny andro voalohany foana amin'ny herinandro. Zay zany ny 7 herinandro. Dia mifarana sabata. Alleluia. Ny 7 herinandro 740 herinandro mifarana sabata, dia ny ampitsony sabata iny andro 50 sy ny volazan'ny tenin'Andriamanitra. Mazava be zany, calcul kely 49 plus 1 égale 50. Amen. Tiava-tanana ho an'ny Tompo. Alleluia. Ho anareo le manana an'izay le fanontaniana manetikitika izay, satria tototry ny mesazy ato tsika tsy mpanaradian'ny rano amin'izay ataon'ny olona, fa zay mihitsy le atao anatin'ny soratra masina. Amen. Iverenana lay tenin'Andriamanitra teo. Mpanjaka faharoa, toko faharoa. Indray andro rehefa isaraka Eli mpaminany sy Elisa, dia nisy toerana vitsivitsy nandalovan'izy ireo nandalo tao Jeriko, nandalo tao Betela, nandalo tao Gilgala. Ny farany nandalo tao Jordana. Teo ampitan'ny Jordana izy mirahalahy mianaka, dia nisokafany Eli ny renirano Jordana, dia nisokatra. Satria iza moa Eli no afaka nokatra ny Jordana. Eli dia voalazan'ny Baiboly manao hoe Jakoba 5:5-7. Eli dia olona tahaka atsika ihany, mitovy aminao mihitsy. Ary raha ny bika manendrika aza tsy dia maharaka anao izy, satria Eli dia karazan'ny olona voloina be volobe. Noho izany raha ny endrika amam-bika tsy afaka Eli noho ianao, fa ianao za mbola metimety kokoa. Fa nampiavaka ny Eli ozy soratra masina, dia Eli niara nandeha tamin'Andriamanitra. Le Eli feno vavaka, olombavaka. Eli dia nijoro tamin'ny fahamarinana. Eli dia nijoro
zareo tsara fa elirery ny mpaminany niatrika ny mpaminanyreo bala sy ny mpanompo sambo 500 fa ny tena ny tsy laitra ozokizonona mihitsy eli fa hoe ijoroko satria zay ny marina dia akatoako zay fahamarinan'izay. Aleloia. Ka nahatonga n'Andriamanitra niaraka tamin'ny foana, nahatonga ny fanahy masina niaraka tamin'io lehilahy io. Zany mahatonga azy hoe nanokatra ny on'ny Jordana dia nisokatra ny on'ny Jordana. Tsisy antony velively anokafanao ny ranony kopa na ny ranony mananara. Fa raha toka misy zavatra tsy mety misokatra eo anoloanao ao anatin'ity vavaka mafonja dia mafonja ao ataontsika ity dia mba hosokafan'Andriamanitra ihany koa an'izany androany amin'ny anaran'i Jesosy. Na inona lalana midy, na inona varavarana tsy mety misokatra rehefa irotsaka eto fanahy masina io afo zay nilatsaka tamin'ny androny Elia io, misokatra io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Lazao hoe amen na mafy be. Aleloia. Indray andro voatendry Elisa mpaminany andimby an'i Elia. Fantatra Elisa tsara mihitsy ny vaovao makasika an'io lehilahy io hoe tena zany Elia zany misy fahasoavany zany. Tafaradalana izy anankiroa, inainga tao Gilgala, nandalo tao Betela, nandalo tao Jeriko, farany tonga teo Jordana. Ny mpanompon'Andriamanitra anankiray mantsy ry havana idiokany zany fahasoavany zany dia mahafantatra tsara hoe iza ny namana tokony takosonako. Hoy ny apôstôly Paoly, ny fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondran-tena tsara. Be ny olona azony Elisa arahana, azony takosonana, fa io lehilahy tokana io ny narahany. Ary raha mijery ny baiboly ianao dia imbetsaky Elia mpaminany no miteny manao hoe mandihany ianao miala amiko. Fa hoy Elisa, aza manery hiala aminao amin'ny fanarahana anao fa tsy maintsy miaraka aminao aza mifanilokilika azafady, za tsy maintsy miaraka aminao. Be ozy Elisa mpaminany ny olona azo arahana fa olona tsisy fahasoavana, inona nataoko any? Fa ianao zao fa hitako fa nandatsaka afo, tsy maintsy mitakosona aminao ary tsy hiala amin'ny fanarahana anao. Aleloia. Raha teo be fahasoavana ianao, fidio ny olona hitakosonana, fidio ny olona ho arahana. Aleloia. Aleloia. Rehefa teo amin'ny Jordana izy amin'ny raha mianaka, sarahany rano, tafita soma tsara. Hoy Elia mpaminany, zao dia tsy mbola misaraka aminao angatao zay tianao. Mety tamin'ny 27 minitra ohatran'izao io fotoana io, ao anatin'le anoanana iny mihitsy. Angatao zay tianao ataoko ho anao dia tsy mbola misaraka aminao. Raha olona tsy mandinika dia mety zao ny teny manao hoe mialohan'ny tena angatahako aloha, anao sakafo aloha. Fa rehefa nandinika teo Elisa mpaminany, asa koa mety vanim-potoanan'ny Pentecoste io andro. Zay mahatsara an'ity fotoana androany ity. Halleluja. Angatao zay tianao ataoko ho anao. Dia ozy Elisa, zao rikaka, ny anjarany roa amin'ny fanahy ao anatinao, zany mba havelao ho ahy. Halleluja. Ny anjarany roa zany hoe ny fanahy ao anatinao, lay fahasoavana ao anatinao, lay fanahy masina ao anatinao, avy roeny amin'io ao anatinao io mihitsy. Zay mba tedaviko mba hipetraka aty amiko aty. Efa mba nanome malalaka ihany nareo hoe angatao zay tianareo angatahana, dia zao avy roeny ary no angatahako. Halleluja. Niratra ny mason'Elia mpaminany,
tena raharaha sarotra zany. Raharaha sarotra zany tsy nampoziny Eli mihitsy hoe zay no angatahanyty rangaty fa mety ho zavatra hafa. Ny anjarandroa ao anatin'ny fanahy anatinao. Rehefa nandinika teo Eli mpaminany izao ny teny manao hoe sarotra zany nangatahnao zany, kanefa raha mahita misaraka aminao ianao dia ho anao ihany zany. Halleloja. Ny vaovao mahafaly atoroko anao androany a, tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, dia izao ny tenin' Jesosy tamin'ny mpianatra manao hoe mbola tsy niakatra tany an-danitra izy tamin'io, raiso ny fofinaina, raiso ny fanahy masina. Dia nandray ny fanahy masina ireo mpianatra ireo. Rehefa niakatra tany an-danitra Jesosy, dia tsy nianjara androa tamin'ny fanahy tao amin'Andriamanitra ray no nalainy, fa voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 5 manao hoe ny fanahy fiton'Andriamanitra izay irahana ho any amin'ny tany rehetra. Nirotsaka io fanahy fiton'Andriamanitra io tamin'ny andro Pentekosta. Mirotsaka ihany koa io fanahy fiton'Andriamanitra io tany fanambojanaary amin'izao fotoana izao. Mirotsaka io fanahy fiton'Andriamanitra io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluja, alleluja. Zao ny fanambarany Jaona mpanao batisa tamin'ny mpianatra sy ireo olona izay nanatrika azy natao batisa tamin'izany fotoana izany. Izao dia manao batisa nareo amin'ny fibebahana ho amin'ny famelan-keloka. Fa lay mahery noho izao, izy no anao batisa nareo amin'ny fanahy masina sy ny hafa. Manao batisa ny fanahy masina sy ny hafa. Ny atao hoe batisa raha lasa rabavy malala dia milona ao anaty rano be, izay ny batisan'ny rano. Ary ny batisan'ny fanahy masina dia milona tanteraka, tena hoe miplonge ao anatin'ny fanahy masina mihitsy. Zany ny zavatra hitsanga eto androany, ilona ao anatin'ny tontolo fanahy masina ianao. Zany voasoratra manao hoe zaho Jesosy no mbanao batisa nareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Lazao eo akaikinao, tsy maintsy vita batisa ny fanahy masina ianao androany. Alleluja, alleluja. Asan'ny apôstôly 2. Ary no tonga ny andro Pentekosta dia ho amin'ny fitoerana ray izy rehetra. Taizahoana izy rehetra? Maty antoka ny olona tsy tonga eto androany, tonga dia tsoroko ny resaka. Maty antoka. Satria tena ara-baiboly ny hoe eo amin'ny fitoerana ray izy rehetra. Amen. Io fitoerana ray io dia efa nolazaina tamintsika hoe mba etontsika androany. Ho hitanao tsara ny zavatra hitsanga eto hoe alleluja. Teto amin'ity fotoanan'ny Pentekosta ity a, rehefa nirotsaka ny fanahy masina dia nisy rivotra, ny fofofofo, cyclone, tsy rivotra mampidi-doza, ny fofofosy nanenika an'ilay trano ny angonany. Rehefa vita izay dia nisy lela marobe nitarehana afo. Io lela marobe nitarehana afo dia ny lelan'ny olona nandray ny fanahy masina. Io lela io dia mariky ny fahagagana izay ho tonono ny vavanao. Ny teny miloaka ny vavanao manomboka androany dia tsy teny mandeha ho azy, fa isaky ny miteny ianao dia misy afo. Isaky ny miteny ianao dia misy afo. Raha misy olona demoniaka na olona marary ao anoloanao ka mijoro ianao ka miteny manao hoe sitrana, lay afo ao anatin'ny lelanao manasitrana ny marary. Alleluja. Porofondro-zany raha lasa nabavy. Natsangany Petera ilay lehilahy teo mivavadany tsara endrika. Satria tsy Petera ataloha io, fa Petera nandray an'ilay lela mitarehana afo. Hoy Petera manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta mitsangatsangana. Nitsangana ilay malemy satria teo ny afo.
inona hoe tonga teo lazao akaikinao ho raisinao zany afo zany androany ho raisinao zany afo zany androany alleloia ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra samy feno ny fanahy masina dia niteny tamin'ny fitery maro samihafa arak'izay nampitenena ny fanahy masina azy misy karazany be lehibe io teny io misy ohatrany hoe teny arabo Mésopotamie, Elamita, Parsiana, Midiana, Judée, Egypte. Raha nisy malagasy io teo dia nisy atandroy betsy misaraka merina be zanozano Betsileo Fandrina, Betsileo ny Masoa be. Alléluia. Samy nandreny teniny teo avy dia gaga ireo fa taondray no niteny tamin'ny fitenin'ny lanitra fitenin'ny anjely niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Alléluia. Teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sady nankalaza n'Andriamanitra. Rehefa nirotsaka ny fanahy masina dia nanomboka niteny tamin'ny teny pirenena maro samihafa. Eto dia miteny amintsika androany itsika dia hitory filazantsara hatrany aparan'ny tany. Mila raharasana bavy be dia be mandray ny fanahy masina androany miteny amin'ny fiteny pirenena maro samihafa. Alléluia. Alléluia. Ankoatra ny fianarana izay ratovinao dia ny fanahy masina ampianatra antsika cours accéléré divine. Alléluia. Dia hozy izy ny baiboly manao hoe ary niteny tamin'ny fiteny tsy fantatrinao rehefa nametrahan'ny Paoly tanana. Eto raha lasana bavy malala tsy mandany teny amin'ny fiteny tsy fantatritsika fa ho tonga eto izany androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Hoy ny Romanina toko fahavalo andininy fahaenina amby roapolo sy fito amby roapolo. Vakitsika kely. Atao inona moa izy io? Romanina toko fahavalo andininy enina amby roapolo. Ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalemeantsika fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononina. Ary izay mandinika ny mandinika ny fo no mahalala izay hevitry ny fanahy satria araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina. Toy izany ozy ny fanahy masina no mamonjy ny fahalemeantsika izay malemilemy na ara-batana androany na ara-panahy na mety rerakaratsaina ianao tonga tamin'ity toerana ity noho ny adina manokana omeo alalana hidinao anatiny ny fanahy masina. Amen. Ameo alalana Jesosy anao batisa ny fanahy masina fa rehefa mirotsaka io fanahy masina io mety hivadika ny lelanao dia ozy ny baiboly ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononina. Zany hoe fitarainana tsisy alalana ho azo mihitsy ohatrany hoe feoana zava-maneno kanefa fantatr'Andriamanitra ary mamonjy ny fahalemeantsika. Amen. Avereny zao teny zao Jesosy ao amin'ity andro anio ity omeko toerana malalaka ianao tsy mandany fiasan'ny fanahy masina manaika fanahy masina. Fanahy masina ekeko ianao hitantana ekeko ianao fanahy masina sy tarika tsy vitako za samyrery fa tena milanao a fanahy masina. Amen. Mity afatanana ho an'ny Tompo. Ny andininy fito ambin'ny folo asan'ny apôstôly toko faharoa. Ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany. Izay mananjanaka rehetrarehetra zany aoko ianao hitehaka fa aminany ny zanakao. Ary tsy maminany santoko fa tena maminany amin'ny avy any ambony mihitsy. Ty ho an'ny tanora virgule kely dia aoriana eo. Ary ny zatovinareo ahita fahitana. Alléluia. Ny zatovinareo ahita fahitana. Ataovy amen zany ho an'ny tanora. Ity ndray ho an'ny 5 amby telopolo taona miakatra virgule
ary nilay antotsareo hanonofy. Tsy nofy ririnina fa fanomezam-pahasoavana ohatra ny taon'i Daniel tamin'i Josefa. Halleloja. Izy ny 5 taona miakatra. Tsy manofy atoandro na manofy ririnina fa fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra tahaka ny tao amin'ny Daniel, tahaka ny tao amin'ny Josefa. Ty ho antsika rehetra ny 120. Ary ny mpanompoko na lahy na vavy ny mahavariana tsy sarin-dahy eto na sarim-bavy fa tena mazava be ny ambaran'ny Baiboly. Ary ny mpanompoko na lahy na vavy dia andatsahako ny fanahako amin'izany andro zany ka dia aminany. Raha lasana bavy io fotoana io tsy mbola andrasana, io fotoana io tsy mbola ho avy, fa io fotoana io anio. Halleluja. Rovina hoe io fotoana io, rovina le fotoana. Ary ny mpanompoko na lahy na vavy dia andatsahako ny fanahako amin'izany andro zany ka dia aminany izy. Halleluja. Izany tsy anketaetan'izany raha lasana bavy. Ny zavatra hita tanatin'ny Baiboly famporisihana anao ty. Tsy mitovy ny olona tsotra nandray an Jesosy sy ny olona nandray an Jesosy sady vita batisa ny fanamasina. Tsy mitovy reo. Ny olona nandray an Jesosy tomboka se ny famonjena. Zany hoe na tsy vita batisa ny fanamasina ao ka nandray an Jesosy, raha maty ianao ho any an-danitra ianao. Amen. Fa ny olona nandray an Jesosy sady vita batisa ny fanahy masina dia miditra ao amina tontolona fahagagana tsy takatra ny saina ny fiainana. Halleluja. Raha te hiditra ianao ao anatina tontolona zavatra anankiray ohatrany hoe atmosfera tsy mbola niainanao hatramin'izay ao anatina tontolona surnaturel, tontolona tsy takatra ny saina, dia mila vita batisa ny fanahy masina ianao androany. Misy tontolo tsy mbola nidiranao fa ao anatin'ity fanahy masina tonga ao aminao ty dia hiditra ao anatin'izany ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja. Zany na tonga ny Elisa mpaminany. Tsy zavatra hafa nangatahany. Azony Elisa natao nangataka manao hoe Elio, tany no angatahako 10 000 ny longueurany dia 10 000 mètres ny largeurany. Dia tonga dia asio trano be aho dia ampidiro ny raso jiro milohan'ny akaranao. Teneny ny jiramaza asiana délestage tsony. Rehefa vita io trano teneny fotsiny dia atao mariazy teraka fitolahy fitovavy. Azony atao zany vetivety tonga zany satria Elia olona fahagagana. Halleluja. Azony Elisa tao no miteny manao hoe krizy ny fiainana. Mafy no azony olona. Mevola amin'ny kitapo. Ataovy héros be dia be. Reny be valeur. Vita sa tsy vita? Sasatra ny manisa fotsiny maka tamin'ny posilany dia lany ato. Aty feno. Any anaty kitapo mbola feno. Dina mahory. Azony Elisa natao nangataka an'izany. Raha olona bokany trosa Elisa dia tonga dia niteny izy manao hoe leo trosa njarainy tena liquide daholo ny trosako anteha. Aleo mihitsy aba tena olona vaovao mihitsy aloha mialohan'ny akaranao fa tototro ny trosa. Fa tsy zany nangatahana. Fetsy be izy. Anjarandroa amin'ny fanahy ao anatinao. Ianao nandray ny fanahy masina fa iza mila avo roeny io fanomezam-pahasoavana ao anatinao io. Izay no ilaiko. Halleluja. Halleluja. Jereo fa raha mamaky ny Baiboly ianao, ity Elisa mpaminany ity mpaminany hafahafa izy io satria mpaminany manozona.
ny fanomboany ny asany dia nanozona le zazalahy kely 2 na ny anin'ireo izy miakara lay sola miakara lay sola njaray moa ny tsisy volo iny tsy zakany zay ny latsalatsaina sotra ny rankindrankitany zay miakara lay sola ny petahana anaram-bositra ka tsy tonga tany aminy izy hoe za no mena anaranam-bositra hoe lay sola marina fa manana fanomezam-pahasoavana avy roa eny a fa hozonjo ary izy tsy menatra ny manozona teny eo ny bera sy ny liona dia nihinana andreo zazalahy reo fa le anjarandroa mbola mipetraka atao ihany na mpanozona azy izy lazao ny ao ankatrinao tandremo mametapetaka anaram-bositra mpanompon'Andriamanitra hoe alleloia mitiafatanana ho an'Andriamanitra lehilahy feno fanahy masina izy fa mpanozon'olona koa izy tsy tia lana le tenin' Jesosy manao hoe misaora fa aza manozona ny anazy ny zonony alleloia raha mandinika ianao vakio tsara ny baiboly fa avroeny mahery tamin'ny fahagagana nataony Elia ny asa mahagaga nataony Elisa no io anjarandroa tafiditra tao anatiny io halleloia mampahery anao androany maivana loatra itrosanao io maivana loatra amin'Andriamanitra io aretinao io raha misy olona voan'ny kansera tonga tamin'ity toerana ity mety mavesatra aminao fa maivana loatra amin'Andriamanitra io alleloia io olana ara-pitiavana mazo anao io maivana loatra io anaty an'Andriamanitra tiako androany hosokafanao mihitsy ny fonao hosokafanao ny fanahinao ny tenanao manontolo avy anao ny fanahy masina hidina avy anao ny fanahy masina hilatsaka alleloia ny fanahy masina ny mamonjy anao fitaranany tsy azo tononona ny fanahy masina ny movaravaranao anao ao amin'ny vavadiny setra ny tsy takatry ny saina alleloia vitanao zany rehefa mirotsaka aminao io fanahy masina Andriamanitra io eto zany fanahy masina zany androany eto zany fanahy masina zany indray andro ao amin'ny asan'ny apôstôly teo ihany toko 7 tany mba vaketsika le teny asan'ny apôstôly toko 7 dia eo amin'ny vaketsika ny 12 ka nanao hoe efa noraitsinareo va ny fanahy masina vonovoanino nareo fa ireo nanao tamin'ny hoe tsy renay akory fa efa nomena ny fanahy masina ny 19 ary rehefa nametrahany Paoly tanana izy dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany rehefa nandinika ny teny io dia ny mpianatra ny tompona ny apôstôly nomeny fahefana metratanana amin'ny marary dia ho sitrana ny marary fa misy amin'reto apôstôly lehibe tahaka ny Paoly tahaka ny Petera tahaka ny Jaona sy Jakoba isaky ny mametratanana amin'ny olona tsy nataony ho zava-maivana mihitsy zany mametratanana amin'ny mpianatra izy i Filipo nametratanana fa tsy nirotsaka ny fanahy masina be deaibe ny olona resy lahatra tamin'ny toroteny Filipo natao batisa be deaibe ny olona sitrana tamin'ny toroteny nataony Filipo fa tsy nandray ny fanahy masina fa tonga Petera sy Jaona tonga ny apôstôly Paoly nametratanana raha vao nametratanana izy nirotsaka ny fanahy masina ary rehefa nirotsaka ny fanahy masina dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sady nankalaza n'Andriamanitra halleloia zava-dehibe ny fandraisana ny fanahy masina androany zava-dehibe ny firotsahan'ny fanahy masina androany zava-dehibe ny batisa ny fanahy masina amin'ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra sy fankalazana n'Andriamanitra androany zao no hita raha lasana bavy ny fiangonana anankiray fiangonana iray
na ny mpanompon'Andriamanitra anankiray na mavita zavatra angeza be hita maso azy, na inonina vita, na manam-bola ohatry ny ahoana, kanefa tsisy fanahy masina, ohatra ny hoe tsy miasa tsony ny fanahy masina, maty zany fiangonana zany, maty zany fiangonana zany. Ny mpanompon'Andriamanitra anankiray miaina ao anatina fahamainana, matsiaro maina, lasa mandà zava-panahy, tsy mankafy zava-panahy tsony, fa lasa tia zavatra zao tontolo zao, dia mikisaka moramora mankany amin'ny fahaverezany zany olona zany. Efa manomboka tsy tsony ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia mitarika anao hifantoka kokoa ankatohan'Andriamanitra. Ny fanahy masina dia mitarika anao hivavaka sandika soratra masina. Ny fanahy masina dia mitarika ny olona anankiray andeha amin'ny lalan'ny fahamasinana. Tsy kontra fahamasinana mihitsy ny fanahy masina, fa mitarika ny olona ho amin'ny fahamasinana. Ny fanahy masina dia mitarika ny fiangonana tsy zarazara, fa ny fanahy masina dia mitarika ny mpianatra ny tompo tena ho iray ihany. Zany ny asan'ny fanahy masina io. Ary zany mahatonga ny Galatiana 5:22 ny teny manao hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana ny voalohany eo. Rehefa mirotsaka ny fanahy masina, marina fa miparle en langue ianao, fa ny afantaranao fa avy amin'Andriamanitra io, feno fitiavana ao anatinao ao, mety afantarana ho an'ny tompo. Ny mpanompon'Andriamanitra anankiray na ny fiangonana anankiray averiko tsara, na inonina vitanao, na inonina vitatsika, nefa manomboka mandaly fahamainana, dia manomboka mizotra mankany amin'ny fahafatesana zany zavatra zany. Zany inona tonga an'Andriamanitra? Hitanareo ndray andro nentin'Andriamanitra Ezekela tao amin'ny toerana anankiray, loasa feno taolana ao zao soratra masina. Loasa maninona hoe? Feno taolana. Tsy Andriamanitra ty hoe hanao démonstration loatra no nitoranan'i Ezekela tao. Io mandehany ianao makany amin'ny loasa feno taolana, dia tonga tokoa izy tao amin'ilay loasa feno taolana, dia hoe aninona eto ary dia ozy Andriamanitra mamina ny amin'ireo taolamain'ireo, moa mety ho velona va ireo. Nisorita ny Baiboly tsara, fa tsy fatilena, fa taolamaina. Inona hoe? Taolamaina. Misy heviny be mihitsy zany, tsy fatilena fa taolamaina. Zany hoe miresaka momba ny fahamainan'Andriamanitra. Dia naniraka mpaminany lehibe izy hoe mandeha any ianao makao amin'ny loasa io, mamina ny amin'ireo loasa reo, amin'ireo taolan'ireo, na aminany Ezekely. Ry taolana, taolana japonais, taolana chinois, taolana sakalava, ry taolana rehetrarehetra avy any Congo Brazzaville, mifanatononareo na variana tokoa. Rehefa Andriamanitra ny miasa tsisy masakana na ny taolana azy, ny fanatona daholo ny taolana. Alleloia. Na ny olona tamin'izany fotoana zany hoe ny apahany tamin'io anefa nidorana tatsy amin'ny fahasankarana, fa nitsangana, tsangana. Alleloia. Tiavan-tanana ho an'Andriamanitra. Nijoro Ezekela. Ezekela amin'io Ezekela feno, misy fahasoavana be.
misy afin'Andriamanitra feno tena matsiary feno mihitsy no niatrika ny tolamaina io. Jereo nareo ne volaza baiboly eo amin'ny Ezekela 7:30 mavaka itsika kely. Eo amin'ny andininy 14. Ary ataoko ao anatinareo ny fanahiko dia ho velona ianareo. Zany hoe le taolana teo efa nitsangana, efa nisy nofo, efa nisy fofinaina. Fa ozy ny baiboly, ary ataoko ao anatinareo ny fanahiko na fanahy masina. Tsy ampy fotsiny zany le fofinaina, tsy ampy fotsiny le hoe miaina dia mandeha. Fa ozy ny baiboly, ataoko ao anatinareo ny fanahiko dia ho velona ianareo. Ny atao hoe olombelona mantsy ao anatrehan'Andriamanitra ary lasana bavy malala dia ny olona anankiray misy nofo, misy aina, misy fanamasina. Zay ny atao hoe olombelona. Ny atao hoe olona maty eo anatrehan'Andriamanitra dia zao, ny olona ny elan'ny fanahy masina. Zay ny olona maty eo anatrehan'ny Tompo. Fahafatesana anankiroa, ny elan'ny fanahy masina dia izy io maty tena maty arabaky teny io. Alleluia. Zany ny antony nitonanan'i Ezekela teo anoloha ny tolamaina io, hamelona andreo. Dia ozy Ezekela mpaminany nitenindreo taolandreo manao hoe zay dia taranak'Israely tena maina izahay maina ny fanahinay maina ny ao anatinay zay tena maina hatramin'ny tsenanay tsy mandeha ny tsena nefa laka misy teo iny dia ozy izy Ezekela mpaminany, atao anatinareo ny fanahin Jehova dia tsy ho maina intsononareo na ny tsenanareo na ny vatanareo na ny fanahinareo, zay maimaina rehetrarehetra ao aminareo velombelomina ozy Andriamanitra. Alleluia. Ny Pentekosta dia andro famelombelomana indray ny ara-panahinao ho anao zay matsiary fa maimaina androany, reraka androany, saika ny verin-dalana, saika ny emotra, mivavaka fahazarana fotsiny, tena hoe tsisy nindinina voarainao intsony ity fotoana androany ity, famelombelomana ny ara-panahinao raha nasana bavy malala. Alleluia. Isarika anao Andriamanitra ho velomina mihoatra lavitra no reto tolamainy reto ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Andatsaka ny fanahany amin'izay rehetra mangetahety eto Andriamanitra androany, aoka ho tery ny fonao. Halleluia. Amakadala tsotra masina anankiray tsika, sady mamaraparana, tsy toriteny lavabe eto fa farana tsika any io. Halleluia. Ato amin'ny Korintianina voalohany toko 12 toy izao ny vaky ny teny. Ny andiny 14, zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Zarazaraina ho samihafa ny fanompona nefa ny tompo dia iray ihany. Ary ho zarazaraina ho samihafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany. Miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra, ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy ahasoa. Ny anankiray nomeny ny fanahy teny fahendrena, ary ny anankiray teny fahalalana araka izany fanahy zany. Ary ny anankiray finoana amin'izany fanahy zany, ny anankiray fanomezam-pahasoavana ento masitrana amin'izany fanahy iray izany ihany. Ary ny anankiray ny manao fahagagana, ary ny anankiray ny maminany. Ny anankiray ny mahafantatra fanahy samihafa, ny anankiray miteny amin'ny teny samihafa tsy fantatra, ary ny anankiray mandika teny tsy fantatra. Izy ireo rehetra ireo dia samy asan'ny fanahy iray ihany, zarazaraina ho araka ny sitrapony. Ny andiny 17 farany, fa fanahy iray ihany no nanaova batisa antsika rehetra ho tena iray na jiosy na jentilisa na andevo na tsy andevo, ary isika rehetra dia efa nampisotroana ny fanahy iray ihany. Ino nareo tsara? Iny andiny 17 iny, fanahy iray ihany ozy no nanaovana batisa anareo. Zany hoe ny fanomezam-pahasoavana na ny mpanompon'Andriamanitra mandray fanomezam-pahasoavana
dia ireo olona vita batisa ny fanahy masina. Zay no mahatonga ny Baiboly miteny manao hoe fanahy iray ihany no anaovana batisa ho anareo. Aleloia. Fanahy iray no anaovana batisa anareo. Dia mivoaka amin'ireo olona vita batisa ny fanahy masin'ireo no mandray ny fanomezam-pahasoavana. Amen. Izy mangetahitany batisa zany androany dia mandray fanahy masina, mandray fanomezam-pahasoavana. Misy amin'ireo manana teny fahendrena, teny fahalalana, teny amin'ny teny tsy fantatra, mpandika teny. Misy amin'ireo mahafantatra fanahy samihafa. Hitanareo zany hoe mahafantatra fanahy samihafa zany. Ohatr'izao zany. Misy olona ohatra miresaka aminao, dia miresaka eo izy. Za paster atao ohatran'izao. Vonjy ireo vola ohatr'izao paster. Dia mody mitomany mandrotsaka ranomaso. Dia alefa ny kiony ankiray. Dia ianao manana ny fanahy masina, tonga dia mahalala hoe pisy loky. Meo 500 fotsiny izy dia andana mandeha. Zany ny ilana ny fanahy masina, mahafantatra fanahy samihafa. Ianao zao tonga eto mivaon'ny oloko ianao avy any fiangonana hafa. Arabaina ianao aloha tonga soa. Aleloia. Misy anankiroa fotsiny nareo eto pitsikilo. Ny ray atsy dia ny ray atsy. Fa ianao tsara ty fa mahasoanao na mitsikilo azy ianao. Tonga eto ianao a. Teo any an-danitra ianao io. Be dia be ny fampianarana mandeha amin'izao fotoana izao. Tsy hitanao tsoro izay ho arahana. Misy mpanompon'Andriamanitra mpitoro filazana tsara valivelany. Dia miady ny sainao nandray. Ahoana ary ny positionko. Hoeny asa tsy hoeny. Misy olona manao séminaire vazaha mainty na vazaha fotsy. Ametro tanana aminao. Dia ozy ianao omeko ve ny lohako sa tsy omeko. Fa rehefa ao anatinao io esprit du discernement io zany hoe fanahy mahafantatra fanahy samihafa. Dia mahalala ianao manao hoe tsy omeko ny lohako. Aleloia. Ary raha tonga eto zao ianao avy any amin'ny toerana misy anao any dia ozy ianao lalana makany an-danitra. Marina ve ty lalana itondrany vaon'ny oloko ty? Dia eo ianao mahafantatra. Raha vao manana an'ilay fanahy mahafantatra fanahy samihafa ianao, satria ho atao batisa ny fanahy masina ianao androany, dia afaka manavaka ny vary sy ny tsiparifary ianao. Aleloia. Na dia ny tanora mbola tsy manambadika hiatrika tokantrano, raha manana ny fanomezam-pahasoavana io ka misy vehivavy na lehilahy eo manoloanao mitory fitiavana aminao, miresaka aminao, tsy maintsy ho aseho an'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny nofo io na fahitana. Raha tsy avy amin'Andriamanitra io dia ho aseho an'ny tompo aminao miaraka amin'ny sarina bibilava misy tampoka. Raha vao miseho io sary io ajanony. Aleloia. Fa raha manofy ianao ka tena feno fanahy masina, tena feno fanahy masina, reny nareo fa atao mariazy miaraka amin'ny voile. Ataovy amin'ilay 3 o fa tsy maninona. Fiafatanana ho an'ny tompo. Na dia io asanao io aza misy orinasa nandefasanao CV maromaro, niarany valy le izy. Rehefa niarany valy le izy tonga dia nanao aleloia ianao hoe aleloia, valy daholo izy anaky telo hoe aleloia, aleloia. Rehefa valy izy akitelo fa tsy hitanao hoe hoaiza ianao. Dia raha vao manana ny fanahy mahafantatra fanahy samihafa io ianao, aseho an'ny tompo anao io manao hoe itsy no alainao. Mety ambanimbany no le atsy amin'ny karana atsy ny karama, fa io no mahasoa anao. Aleloia. Tena ilainy zany a. Mampandroso vahiny ianao ao an-trano,
Marina fa ny baiboly miteny manao hoe masotoa ampiatrahany vahiny, dia ozy ianao manao hoe tia mihitsy le tenin'Andriamanitra, masotoa ampiatrahany vahiny. Ndao. Dia mba hahatonga anao tsy ho lasa ny vahiny daholo ny entana, ianao mbola variana matory entana efa tsy otsony hatramin'ny telefônina. Raha manana an'le fanahy mampantatra fanahy samy hafa ianao, dia hoy ianao manao hoe ohatrany tsy mbola afaka mandray zay fa tia misy 5 dia andala misakafo, dia mandana mandeha ny ananinany. Ny ananinany tsy maty zany io olona io. Alleloia. Zany ny lana ny fanomezam-pahasoavana io, indrindra amin'izao andro farany zao. Andro farany zao eo amin'ity le hoe mba ho iray ihany izy rehetra, ilaina ny firahalahiana fa iray ihany makaiza. Alleloia. Iray ihany makaiza. Raha mahafantatra ny fanahin'Andriamanitra ianao ao anatinao ny fanahy masina, dia io fanahy masina io mampitandrina anao manao hoe tandremo e, marina fa samy kristianina fa tandremo, fa sao dia hisarika anao ho any amin'ny lalan'ny fahaverezana io. Alleloia. Hitanareo, zany no ilaina ny batisan'ny fanahy masina, satria ao anatin'le batisan'ny fanahy masina no mivoaka ny fanomezam-pahasoavana. Ary misaotra an'Andriamanitra fa eto ianao androany dia hivoaka eto fanomezam-pahasoavana io. Alleloia. Lazana wakatsinao mba handray ny anjara kosa androany. Alleloia. Ny anankiray ozy manao fahagagana, fanomezam-pahasoavana zany. Ianao afaka mahita fahagagana, fa hafa mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra manana fanomezam-pahasoavana manao fahagagana. Alleloia. Ohatra, any amin'ny tany tsy misy solika, lany lasantsy ianao na lany gazoal, misy varavarana sokafan'Andriamanitra. Ny olona manana batisan'ny fanahy masina dia arak'ilay tononkira anankiray manao hoe tsy manarany antsasadalana izy, tsy maintsy tonga any amin'ny toerana anankiray ianao. Halleloia. Tamin'ny viny zay voangana kely, zavatra kely maivana kely ty hijoroko vavolombelona aminao ty, kely zavatra kely maivana kely fa na imezanao aza hijoroko vavolombelona ihany. Alleloia. Vaky pneu le moto nitondra anahy, ny andro hariva, vaky pneu, ny andro hariva be, dia zao zavatra nahagaga. Io pneu an'le rahalahy io mila an'le inona olona ohatran'ny siligoma kely atsofoka iny, iny anarany iny rahala bordekay, atsofoka kely iny le aniny iny. Tsy possible hitan'ireny le mpanao rivotro reny tsony, fa zao vaky le pneu, eo amin'le vulga mihitsy izy ny vaky, eo mihitsy. Dia hikatona izy, dia ozy le rangahy io manao hoe ty zavatra anankiray ty sisa ny ato ampy anareo, dia hika le anankiray mihitsy ny ilaina. Alleloia. Anatra amin'ny zavatra farany kely azy, ny olo ny fahagagana vita batisan'ny fanahy masina, dia misy fahagagana mitranga foana. Alleloia. Trandrao zany androany, ho tratranao zany. Alleloia. Ataovy zay fomba azahoanao an'izany, mangetaeta mihitsy androany na lasa sarabavy, hoe fanahy masina mila fenona mihitsy androany. Alleloia. Ato anatin'ny baiboly ato dia misy ny atao hoe fanomezam-pahasoavana ny finoana. Inona hoe? Hitanareo ny olona rehetra dia afaka mino, zao famantarana zao ny anaraka izay mino, hametratanana marary izy, androka demonia amin'ny anarako izy, zany rehetrarehetra zany ho an'ny olona mino. Alleloia. Hoy Jesosy, raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy, fa mbola hafa mihitsy ny olona iray manana fanomezam-pahasoavana finoana. Fanomezam-pahasoavana ina hoe? Ny olona manana fanomezam-pahasoavana finoana, remarque eo tsara rehefa miresaka, fa ny olona manana ny fanomezam-pahasoavana io tsy miteny zavatra negativa mihitsy. Amen. Zao foana le ho an-tsainy, ndao fa vita io. Ny olona raha vao tsy manana an'io dia zao ny teniny, dia ahoana izy raha vao misy an'io dia ahoana io? Mbola mila fanainy eto androany. Ry dia ahoana isan'isany mila fanainy ianao androany. Hoe dia ahoana ny toyany?
dia makaiza, dia ahoana nefa, dia izavy, dia ratsy tonga izy dia ahoana, dia tsika rery ve, dia samy manao izay ataony zany. Io le de io mila fanainy eto ry de androany, de kely. Alleluia. Ny fanomezam-pahasoava finoana de misy mokondoha mirosy foana andaotsika, vitatsika io, misokatra ny on'ny Jordana, misokatra ny ranomasina mena. Alleluia. Mijanona ny masoandro amam-bolana, manam-bola ny fiangonana, manam-bolana ao anatin'ny paosinao. Izay le fanomezam-pahasoava finoana zay. Io zany volona angataka an'izany androany, andray an'izany any anao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Raha manangana trano fiangonana antsika pasteur, dia zao ataovy ao anatin'ny lohanao, vita io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Finoana no andehanana fa tsy fahitana. Vita sa tsy vita rehefa ao ny finoana? Fanomezam-pahasoava ny tompoko, fanomezam-pahasoava naomeny ny fanahy masina. Ohatrany te-hampahery anao aloha ny zavatra ara-materielina kely. Hitanao? Izy ny tsy manana moto, nefa baty azo moto. Tsakana ny tanana. Tsakana hoe. Tsakana kely hoe. Matotra tsara, hein? Eno tsara aloha sao dia tsy azonareo le fanontaniako azafady, a? Eno tsara eo am-pitsanganana eo. Iza ny tsy manana moto, nefa te hahazo moto. Mazoto toerana. Ny ilainao androany tsy moto. Alleluia. Fa fanomezam-pahasoava ny finoana zay hitarika anao anangana toe-javatra anankiray zay tianao azo. Alleluia. Anao batisa tsy ho elitsika. Mila fiara vaovao ianao sy ny ankonanao. Alleluia. Zay ny tenako anareo hoe raha vao tsy resaka raha materiely ny anazavana izy teo ohatrany tsy voazava tsara, ohatrany tsy tafitany aminareo. Anao batisa tsy ho elitsika eny amin'ny on'ny Jordana. Zao tsika tsy tia lazy embouteillage makany, na ho tsetsina ny lalana. Fa izy mba maniry mba hanana fiara vaovao. Mandra-patokana io batisa io. Na efa manana azy ianao, za tsy hijery fa atsagano ihany ny tany sao dia mba manana. Iza tsara le maniry fiara vaovao teo. Hitanao, ny fiara ho anao efa any. Efa any io. Alleluia. Za mampanopin'Andriamanitra satria manam-pinoana dia no tsara. Amin'ny volana juin maro aminareo ny azo an'io. Amin'ny volana jolay betsaka amintsika ny azo an'io. Amin'ny volana août, septembre, octobre, novembre, décembre, ho tanteraka io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny ilainao androany dia ianao mitsandraka ny fanomezam-pahasoavana io. Inona ny trandrahana androany? Za tsy maniraka anao andana mitsandraka vato ary amin'ny 5 metatra ambany tany sao maty anilaka any. Fa ny zavatra saky trandrahanao androany dia io fanomezam-pahasoavana ny finoana io. Amen. Rehefa ao anatinao ny finoana, ho tongava aminao arak'izay irinao, tongava aminao arak'izay angatanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Misy aminareo reo meme mivazivazy reo tsy mitangina ianao.
Aleloia. Fa nareo meme sady mino ny faly. Oh, ho azonao io. Ho azonao io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleloia. Ny fanomezam-pahasoavana tao amin'ny Elisa feno tao amin'ny teny fahendrena, teny fahalalana, fanomezam-pahasoavana amin'ny teny tsy fantatra, mandika teny, mahafantatra fanahy samihafa, finoana, fahagagana. Tao amin'ny Elisa daholo zany. Inona ny zavatra nataony? Tavela tany ampitan'ion'ny Jordana izy, dia nalainy le palitao an'ny Eli, le manteau, ny kapohany rano, saraka ihany koa ny rano. Nanomboka teo ingarainy, lasa olo ny fahagagana. Ny mpino sy ny mpanompon'Andriamanitra vita batisan'ny fanamasina dia mitondra fahagagana ho an'ny manodidina azy. Halleluja. Zereo nareo ane ty zavatra ty. Eno tsara ty. Asinareo rehefa mbananao fanamariana. Fa misy mpanompon'Andriamanitra rehefa tonga any amin'ny tsenan'ny olona anankiray, na hotelin'ny olona anankiray, na tokantranon'ny olona anankiray, dia vao maika fahita io tsena io. Ary na izy aza mahatsikaritra manao hoe hatramin'ny nandalovany iny teto. Ohatran'ny maina zany tsika, ohatran'ny tratrany areti-kibotsika mianakavy. Hatramin'izay tsisy volavery, sao lasa volavery, mikatso daholo ny tsena rehetra. Mario io olona io, dia eto mambavaka izy ho fen'ny fanamasina androany, dia hampandrosoe an-trano ihany izy manaraka. Fa misy karazan'olona faharoa, rehefa mamangy tokantranon'olona, na miditra amin'ny hotelin'olona, na miditra ao anatina orinasana olona anankiray, dia fijoroana vavolombelona mipoapoka. Vao nandalovanareo fotsiny tsenanay, dia nandeha be pasteur, nandeha be rahalasana bavy-piantso. Alleluia. Hatramin'ny nandalovanareo iny, rovinandray nareo ny mandalo. Rehefa ianao no mahazo an'izay fanamariana ny tanirony izay hoe rovinandray ny mandalo, dia aza mirehare fa misy zavatra ao aminao zay. Tsy hoe akory tonga dia mibotsy ianao manao hoe ay, aty amiko zany ny lakile ny fiainanareo ane zany e. Tsy zay. Fa manetretena tsara, manetretena kolokoloy fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra anao io. Halleluja. Misy olona rehefa hidirana ny tokantranony ka mpanompon'Andriamanitra misy fahasoavana io, na tsy manao délivrance azy izy, mandroaka ny trosa sy ny fahantrana ny fijanony anao anatin'ny tokantranonao. Zany mahatonga ny Baiboly miteny manao hoe mazotoa mampiatrano vahiny. I Abrahama sy ny vadiny dia nampandroso ny lehilahin'Andriamanitra anankitelo tao anatin'ny tokantranony, dia nahazo zaza izy tao aorianan'izay. Ilay vehivavy Sonemita, rehefa nahita ny Elisa mpaminany nahafantatra tsara fa nandray ositra mahery vaika tany amin'ny Eli io, dia ozy izy mivady manao hoe marina tokoa fa lehilahin'Andriamanitra ty mpanompon'Andriamanitra ty, tsy homentsika sakafo fotsiny izy fa ndao hanamboarantsika trano. Nanamboarany zareo trano tao aorianan'io, nisy fahagaganany tranga. Alleluia. Alleluia. Ianao zay tonga eto, tsy voatery pasteur, tsy voatery mpaminany, tsy voatery profeta, fa ianao tonga eto amin'ity toerana ity, mandray an'izany fahasoavana zany, dia ho fitahiana ho an'ny fianakavianao, fisianao. Alleluia. Jereo tsara, rehefa ao anatinao io fanomezam-pahasoavana io, ny fijoronao eo amin'ny fianakaviana, manome lanja ny toerana misy anao. Voatseo ianao dia ohatrany tsy mety zany fivorim-pianakaviana. Voatseo ianao dia ohatrany tsisy zavatra mandeha zany eo. Halleluja. Hitanao, manomboka misy poids ianao zany dikan'izay. Manomboka efa ao anatinao zay ny fanomezam-pahasoavana. Alleluja. Alleluja. Sandrao zany batisan'ny fanamasina zany androany. Sandrao zany fanomezam-pahasoavana zany androany. Anio. Sandrao zany. Amen. Romanina 12 maranako azy. Miresaka fanomezam-pahasoavana ihany tsika. Mitovitovy ihany Romanina 12 sy ny Korintiana 12. Ozy izy eo amin'ny 9-7. Fa noho ny fahasoavana nomena, dia izao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo. Aza mihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverana.
fa mihevera zay onony araka ny otrany finoana zay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy. Fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tena iray nefa tsy mitovy asa izay rehetra momba ny tena, dia toy izany koa isika na dia maro aza dia tena iray ihany eo amin'ny Kristy, ary samy miara-momba ny tena isika rehetra. 9 ary satria samy nomena, samy manana fanomezam-pahasoavana samy hafa isika araka ny fahasoavana izay nomenantsika. Raha faminaniana dia aoka atao araka ny ohatry ny finoana. Atao amin'inona ozy? Hitanareo ny faminaniana tena tsara raha be dia be mpaminany ato. Alleloia. Enga ny aminany daholo tsika rehetrarehetra. Lazao ny ao akaikinao arabahy na ary-paminany lahy na mpaminany vavy hoe amen. Ny faminaniana dia milaza zavatra anankiray ho avy, tsy voatery zavatra mahafinaritra fa mety ho zava-doza mihitsy, fampitandremana. Ny faminaniana dia tsy mifanohatra amin'ny voalazan'ny Baiboly, ary ny mpaminany izay maminany dia vakio ny soratra masina fa tokony hanana ny toetra ny mpaminany. Amen. Tsika atao ny fivavahana vaonioloko dia tena mino ilay faminaniana avy amin'Andriamanitra, fa itsika kosa dia mandaky tsirano ilay faminaniana tsy avy amin'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Raha misy aminareo reo tsy ndriny fanahy masina na maminany, teny amin'ny teny tsy fantatra, dia maminany ianao. Oh, oh my God, my God, my God, my God, my God. Oh, maminany ianao. Dia tsy tonga ianao dia hiakatra miazakazaka aty ambony pilipitra. Me micro pasteur, fa tena tsy ndriny fanahy pasteur, me micro a. Misy efa nisy zany efa nisy zany matao amin'ny teny anareo. Pasteur, me micro malaky mihitsy, maniry be ny fanahy. Ny fanahin'ny mpaminany manaiky izakain'ny mpaminany, kalma tsara ary mpaminany kalma tsara ianao, kalma tsara ianao. Amen. Raha maminany ianao mba tsy ampisavoritaka atsika eto, satria Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny filaminana sy ny fiadanana. Manatona ny rabe Arivony, manatona ny papabe, manatona ny pasteur Ialsora Zavitsalama. Dia hitanareo nareo le maminany reny tsy fefena mihitsy ianao aminany, fa soratanao le faminaniana dia omenao mpanompon'Andriamanitra. Dia ozy ianao manao hoe ty mba misy afatra ho an'ny fiangonana, na afatra ho an'ny anina, na afatra ho an'ny olona ohatran'izao. Dia tsy aty ambony pitipity ianao zany ny teny manao hoe Jehovah no miteny, Jehovah no miteny, Jehovah no miteny, ianao io, ianao io. Mba ialanany amin'izay, mba ialanany amin'ny zavatra io satria be dehibe ny maminany, dia soratana tsara. Dia le mpanompon'Andriamanitra ohatranazy zao mitora fampianarany aty, dia mandinika an'izy avy eo, tena avy amin'ny tompo ty alefako anaty toriteny ty. Ary misy toriteny randray mifangaro faminaniana. Alleluia. Misy zavatra lazaina mpanompon'Andriamanitra, mpanompo vavin'Andriamanitra sy mpanompo lan'Andriamanitra ato, tena omen'Andriamanitra koa le mpitoroteny ary mitovy mihitsy le révélation, tena avy amin'ny tompo. Alleluia. Fa indray andro tadidiko foana faminaniana anankiroa fanipaka ao anaty fotoam-bavaka ray. Nisy pasteur zay Sarabady, dia niarany vavaka tamin'ny toerana anankiray, na aminany le mpaminany vavy anankiray. Dia ozy le mpaminany vavy kely, tovovavy kely anankiroa zany samy mpaminany, mpinamana be reo
na aminany le anankiray fotsifotsy kely. Izy le mpaminany fotsifotsy kely. Ianao, misara amin'ny vadinao, maka ato am-piangonana, olo-masina, sarao io. Tsy avy amin'ny Jehova, nefa efa niteraka roa le olona. Vita soratra, vita mariazy. Eno le mpaminany maintimainty kely indray izy. Tsangana koa le maintimainty kely. Vitany an'le fotsy kely dia niditra le mainty kely. Dia ozy le anankiray maintimainty kely. Zao no lazain'i Jehova, miverena amin'ny vadinao io, aza misaraka aminy, hovinjay ny tompony vadinao. Savry, zara le avy amin'ny Jehova. Ka zay ny tandremana. Enganenao aminany daholy. Aleluia. Hoy Mosesy mantsy Joshua, zava any elonanao, sarotra ho mpaminany daholy ny olon'ny Jehova rehetrarehetra. Engany io mpaminany lasa mpitondra afatr'Andriamanitra daholy, fa noho ny fandaminana dia misy fandaminana ohatr'izay. Amen. Romana 12:17. Raha fanompona ao amin'ny fiangonana dia aoko fanompona amin'ny fanompona. Raha mampianatra dia aoko amin'ny fampianarana. Aleluia. Raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana. Izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po. Izay manapaka dia aoka ho amin'ny fahazotoana. Izay mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana. Ary aoka ny fitiavana tsy ho amin'ny fiatsaram-belatsia. Aleluia. Misy fanomezam-pahasoavana be dehibe reo. Fa ity misy fanomezam-pahasoavana anankiray. Eo amin'ny 9:9 izy manao hoe, raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana, izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po. Hitanareo misy le atao hoe fanomezam-pahasoavana, tena fiasan'ny fanamasina, manome. Ary misy karazan'olona tsy mahazo aina raha tsy manome. Misy ampino dia manana fanomezam-pahasoavana mikarakara pasteur. Mba mitsakana dao tsika pasteur azavady hoe eo ihany nareo aloha. Hitanareo reo pasteur reo tsy mikarama, tsy mitady vola. Ny akamaroan'izy ireo manao ny asan'Andriamanitra, mikely aina. Na misy fotoana mifampiresadresaka eo dia maro ihany mbola mandalo tsy fampina kely. Tsy sahirana fa misy tsy fampina kely. Dia jereo tsara ny paoziny fa misy tsy mety mahazo aina mihitsy misy zany le izy efa vahana. Misy efa vahana fa misy indray mbola ao anatin'ny adiady kely. Misy amintsika tena manana fanomezam-pahasoavana mpikarakara-panompon'Andriamanitra tompoko. Mba jereo reo mpanompon'Andriamanitra eo. Aleluia. Indrindrandrindra amina andro ohatra ny andro fety ohatr'izao. Andro fety ohatr'izao. Dia mba jereo ny pasteranao any amin'ny fiangonana misy anao any karakarao. Raha azonao atao ny vidy moto azy arak'ile resaka teo vidiano. Mety ho ao ihany eny dia vity io e. Mety ao amin'ny fiangonana misy anao mavidy fiara ho azy tonga vidiano izy inany olana. Raha ianao zao no mikarakaraandreo voakarakara reo. Nisy mpivady kely zay tato voaingana kely. Dia zao ny teny mantsy anahy. Anolotra automobile na pasteur ohatra zao zay pasteur ozy. Natolony le fiara ho amin'le pasteur. Pasteur miasa tao Foibe eto. Dia natolony le fiara tsara tarikely. Dia tsy manana zay zao pasteur ozy fa mba eto ambavaka zay fa misy 4x4 ohatran'izao irinay. Ozy aho hoe tena sacrifice zany. Kar zareo tia le manome ty. Vao misy hoe ony Jordan, table de la foi, table de la guérison, vady kely saika mbola tsy ampy 30 taona izy reo. Dia manolotra foana. Dia ny fiarany natolono an'le pasteur. Alléluia. Dia nomeny anahy le fiara hoe zao pasteur le fiara nomena an'le pasteur, dia mba manivy fiara ohatr'izao zay. Dia zay hoe entiko ambavaka. Ray volana sy tapany taorianan'iny azo ny soma tsara le fiara 4x4 kely.
Alléluia. Tsy eto moa le rahalahy pasteur iandry kely iny lasa ny tsoro mandidy le rahalahy fa nahazo fiara soma tsara izy. Alléluia. Zay tsy be fialonana amintsika pasteur dia mitea tanana. Alléluia. Karakara ny mpanompon'Andriamanitra ao aminao satria ireny mpanompon'Andriamanitra ireny mikarakara ny fanahinao. Mahay vanan-kely. Ny fanaovanao soa amin'ny olom-baositr'Andriamanitra dia fahatakarana sy hafetsena ho amin'ny fitahin'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao. Mazao toerana. Zay le hoe fanomezam-pahasoavana manome. Inona zany? Rehefa mirotsaka ny fanahy masina rehefa avy eo. Etseo io fanomezam-pahasoavana manome io. Amen. Andriamanitra tsy mitady anjely hiara-iasa aminy. Andriamanitra tsy mitady anjely hitory filazantsara fa olombelona natsangana. Alléluia. Raha manangana ny temple de la guérison tsika, tsy vazany andafy no andrasana. Iengana isy. Alléluia. Fa ny paosina no hatevenina. Ny fanahy masina ilatsaka ao aminao dia veloma ry fanahin'ny fahantrana. Fa irotsaka ao aminao ny fanahin'ny fanambinana. Irotsaka ao aminao ny fanahin'ny fanambinana. Alléluia. Ary rehefa tonga ao aminao ifanahin'ny fanambinana io dia hitobaka ao aminao ihany koa zany fahasoavana be amin'ny lafiny ara-bola zay rehetra zany. Ny tompo hitantsika andao hitsangantsika. Vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandefandefy izy mba Aku nanisik